ao anatiny raharaha politika izay tena mivoatra tsy misy toazy moa isika amin'izao ankehitriny izao ka isany azo lazaina fa efa manao androny karazana pré-campagne irony ireo candidat ao anatiny antoko lehibe ao Madagasikara ao amin'izao ankehitriny izao ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika tao anatin'ity vidéo ity ka manatsantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miaraba hono namantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka sy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity arakan'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny akony pré-campagne izay nataony antoko tiako Madagasikara no tena iomparantsika ato anatin'ity vidéo ity. Raha ny antoko tiako Madagasikara no asiana resaka dia azo lazaina fa antoko lehibe ity antoko tiako Madagasikara ity amin'izao ankehitriny izao ary tena sarotra iadivana raha izany antoko Madagasikara izany raha eo amin'ny resaka fifidianana filoham-pirenena no asiana resaka. Tany amin'ny taona 2024 nandritra ireny fanonganam-panjakana izay nataony antoko TGV tamin'izany fotoana izany sy ireo rehetra niaradia taminy dia tsy maintsy ny lavolefina ry zareo tao anatin'ny antoko tiako Madagasikara nandritra izay fanonganam-panjakana izay ary iny hitantsika iny moa ny toy ny tantara fa nandositra nitsoaka tany any Afrika Atsimo andriamatoa Pierre Rajoelina tamin'izany fotoana izany ary nikatona avokoa ireo orinasa izay niandreketany ny orinasa tiko tao anatin'izany rehetra izany ary maro ireo zay fandrobana nahazo azy ireo indrindra fa ny teny amin'ny magro izay manerana ny nosy nahitana an'izay fandrobana izay avokoa. Na dia teo aza nefa izany rehetra izany dia tsy nasaka ny antoko tiako Madagasikara izay tsy hamolavola ary tsy hanomana ny fifidianana amin'ny manaraka indray. Na dia natao hazalambo aza izy ireo ary na dia noezahana hopitehana hatramin'ny fakany aza izany antoko tiako Madagasikara izany dia tsy nampaninina azy ireo izany fa vao maika aza nampamafy ny herijikan'izy ireo mba hiatrehana ny hoavy mamiratra amin'izao ankehitriny izao. Tahaka ny mahazo any antoko TGV amin'izao fotoana izao moa no nahazo ny antoko tiako Madagasikara tamin'izany fotoana izany satria raha jerena ny tantara amin'izao ankehitriny izao dia natao hazalambo ihany koa ry zareo ao anatin'ny antoko TGV izany hoe ry zareo Irmara sy ny firongony izay hirahiraina foana etsiroa amin'ilay hoe tsy afaka ny hiverina antsony ary tsy misy ny hiverenan'izy ireo antsony amin'ny fitondrana ao Madagasikara amin'izao ankehitriny izao. Nefa moa rehefa mandeha ny taona rehefa mandeha ny volana dia tsy maintsy ho adino ihany ary tsy maintsy ho lefy ihany izay fankahalana sy fanenjehana an'ireo antoko politika izay. Tsy voasambany tamin'ny antoko tiako Madagasikara no enjehana tahaka an'izany efatra an'izany avokoa na ry zareo tao anatin'ny antoko Arema izay nampandotra ny diratsiraka tamin'izany fotoana izany satria ny ramandrika no nahatonga ny andriamatoa Pierre Rajoelina teo amin'ny fitondrana tamin'ny taona 2024 rehefa nifaninana tamin'ny andriamatoa diratsiraka tamin'izany fotoana izany ry zareo antoko tiako Madagasikara izay tsy nanaiky ny hanaovana deuxième tour moa andriamatoa Pierre Rajoelina tamin'izany fotoana izany ka lasa niteraka an'ireny ramandrika tamin'izay fotoana izay. Ramandrika natongavany teo ary ramandrika ihany koa no nilany teo tamin'ny taona 2024 ary izay rehetra miongana avy eo dia tsy maintsy mandositra kely mialan'ny Madagasikara mba ahatonga ny vahoaka mba ho tonotono ny foa ka hanadino an'ireo rehetra izay ratsy ny lalovana sy ireo rehetra izay voka-dratsy nateraky ny fitondrana izay nisy ny fandimby izay. Fa rehefa lefilefy izany rehetra izany ka miha manadino an'izany rehetra izany ny vahoaka iny fa miverina amindray izy ireo mba handresy lahatra ny vahoaka maronisa hifidy azy ireo indray mba hahatonga azy ireo hiverina amin'ny fitondrana. Ka izay indrindra no nahatonga ny resabe izay mandeha tsiroa tamin'izao resera sosialy ao amin'izao fotoana izao satria nilaza moa andriamatoa Fidele Razara Pierre raha nivahiny ny tany antsiranany tany izy ireo tamin'ny iny faraparan'ny herinandro iny fa tsy ho tafaverina eo intsony i Andry Rajoelina izany araka ny nambarana. Namela hafatra ho an'andriamatoa Andry Rajoelina ankolaky Fidele Razara Pierre nandritra ny dia tany antsiranana tany tamin'iny herinandro iny. Aza korontanina sy elingelenina izahay aty Madagasikara fa rehefa lasa nivelany ihany ianao dia any ianao zany mba avelao izay aty hiaina tsara tsy izahay no nahatonga anao nandeha nandositra tany fa ny tenanao ihany
Nilaza i Fidele Razara Pierre fa olona any ivelany ihany no mandilingelina ireo tanora ankehitriny dia iny fa manao ireo zany hoy iny nambarany hatrany. Rehefa manomboka mahazo ena kely isika hoy izy dia iny fa ho avy koa izy ireo hanelingelina sy anakorontana isika. Aoka izay ity fanelingelena anay ity rifoloha teo aloha hoy hatrany nambarany Fidele Razara Pierre. Mila mifankatia isika malagasy, miray hina ary miara-miasa hatrany hoy hatrany nambarany tamin'ireo vahoaka ny Antsiranana nandritra izay fivanian'izy ireo tany Antsiranana izay. Medika izany fa miantso firaisan-kina sy fiarahamisalahy amin'ny vahoaka rehetra manerana ny nosy izany i Fidele Razara Pierre sy natokotiko Madagasikara amin'izao fotoana izao mba hiara-hientana amin'izy ireo ary mba hanohana ny kandida izay ho atolotra izy ireo amin'izao fifidianana ho avy izao. Tsy iza moa ny kandida izay ho atolotra izy ireo izay fa andriamatoa mariky ravalimanana ihany araky ny mahazatra satria mety mbola tsy afaka namolavola irony antsoina hoe relève irony angamba ny andriamatoa mariky ravalimanana matoa mbola mirotsaka vidina amin'izao fotoana izao na dia efa hita somary efa nazo taona zany lehilahy fa mbola vonina izy hitondra ny Madagasikara raha toa ka lany eo amin'io fifidianana 2024 ho avy izao io. Manoloana an'izay fanambarany andriamatoa Fidele Razara Pierre izay moa dia maro ireo izay samby naneviny heviny ao anatin'izao tsirasira sosialy ao amin'izao fotoana izao tahaka nisy teo aloha ihany ny zava-misy amin'izao ankehitriny izao hoy ireo sasany. Rehefa mbola ao anatin'ny fomafana ny malagasy dia indroara fa raikitra izay fankahalana sy fanenjehana izay fa afaka fotoana fohy na ihany koa afaka fotoana lavalava eo dia miverina toy ny olona izay sanao fahotana mihitsiny ireo rehetra nanao ratsy teto amin'ny tany sy ny firenena hoy izy ireo hatrany. Ary mety ho izay ny sarisary izay hiainga eo fa afaka 10 na 10 taona eo dia hiverina ho fidina indray andriamatoa Andry Rajoelina ary hiverina mambaoka indray izy amin'izay fotoana izay ary ho adiny tanteraka ireo rehetra izay zava-niseho nandritra ireny fitondrany izay nolazaina fa tsy rariny sy ny fangejana ary ihany koa fandrebirebena ny vahoaka malagasy nandritra ireny fitondrana izay namtarena ny be sy ny maro ireny ary nahatonga ny maro izay nidina an-dalambe nirotsaka ka nahatonga ny fanonganam-panjakana izay niseho tamin'ireny fotoana ireny ary izay no antony nahatonga azy ireo nandositra ny alan'ny Madagasikara mba hialana amin'izay mety ho fianakin'izay hatejeram-bahoaka izay amin'izy ireo sy amin'ny olona manodidina azy ireo izay. Ka izay no masaka azona rosy tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milike ny video antsika ary tsarova hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahabaka ny video izay lefa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.